Dia mbola fifaliana trano ry havana malala no hiara-bananao indray amin'ny anaran'izao fandaharana mana isan'andro izao ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao indray izahay noho izao fotoana izao, ahafahanay miantso ny anaranao, ahafahanay ihany koa mamantatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra sy fantatray fa manana tombony mandrakariva izahay, afaka manana fotoana mamaky ny teninao, mandinika ny teninao ary mahatakatra izay rehetra tianao ambara amin'ny alalan'izany teninao izany. Ka afatra hitondra fiavaozana eo amin'ny fiainanay mandrakariva ny fandrenesanay ny teninao ary ahatonga anay hitombo amin'ny finoananao Andriamanitra, hijoroanay hatrany vavolombelo ny finoananao amin'ny ataonay rehetra. Dia misaotra anao manokana indray izay fa ny fanahinao no ataonao hitary-dalana anay, hanazava ny fosiny fanahinay, hanome fifantohana fenao anay ihany koa, ka andraisanay afatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia sokafindray Tompo ny masom-panahinay, ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, satria ny teninao tokoa no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ka tena hiazava tokoa ny ao anatin'ny fonay sy ny fanahinay rehetra raha mandray ny teninao indray izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana iarahana mandinika amin'ity androany ity indray dia arak'izay hita ao amin'ny Romana, Romana 7:1 ka hatramin'ny 9. Romana 7:1 ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa inona ary ny tombony ananan'ny jiosy? Ary inona koa ny soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no nitolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aoka Andriamanitra no marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa mananady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Ny teny araka ny fanaony olona, sanatria izany. Fa raha izany, ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako, ho voninahiny, nahoana no mbola ho tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy havelon'ny soa isika, araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny. Amen. Romana 7:1 ka hatramin'ny 9 indray no anoizantsika ny fiarahamandinika ny bokin'ny Romana araka ny voalahatra ao amin'ny karatry ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Ao anatin'ity bokin'ny Romana ity, raha fampatsiahivana no atao dia manao famelabelarana Paoly momba ny amin'ny vaovao mahafaly izay hery ampiasain'Andriamanitra hamonjena izay rehetra mino, dia ny jiosy aloha ary koa ny hafa firenena. Tsy mora anefa ny tena zava-misy ny ainana tao anatin'izay fandraisan'ny hafa firenena famonjena izay, raha ny famelabelarana nataon'i Paoly ao amin'ny bokin'ny Romana no asiteny. Tsy mora satria nisy olana nateraka izany teo amin'ny fifandraisan'ny jiosy sy ny hafa firenena. Indrindra ny amin'ny fenitra tokony hananan'ny hafa firenena mba ho tonga kristianina manoloana ny fanarahan-dalàna sy ny lalàna jiosy. Teo amin'ny toko 2 sika dia nahita fa
Andriamanitra dia mitsara ny olona ara-drariny. Ary tao anatin'izay ihany koa Paoly dia niresaka manokana ireo fomba fiainan'ny jiosy izay tena mahakasika azy ireo akaiky. Dia ny amin'ny fankatoavana ny lalàna, hitantsika izany tamin'ny toko 2:17 ka hatramin'ny 4:20, sy ny amin'ny famorana, hitantsika tao amin'ny 15:20 ka hatramin'ny 7:20 tao amin'ny toko 2 izany. Ny zavatra hita sy nisongadina dia ny olona ny ratsy fa Andriamanitra kosa dia mpitsara marina. Ary inona fa tena nahatonga fanoherana teo amin'ny mpamaky ny epistily izay nataon'i Paoly ho an'ny mpinytany Roma izany, ho an'ireo jiosy, tena nisy fanoherana tao anatin'izy ireo mamaky ny teny izay nataon'i Paoly, ary tena misy tamin'izy ireo mihitsy ary no tafitohana, satria nikasika ny amin'ny filazana fa tsy misy marina na dia iray eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny fankatoavana ny lalàna ny tena zava-dehibe. Ary ny faharoa dia ny amin'ny famorana izay tena tokony hita ao amin'ny fonony tsirairay ny fanalana izany hoe voaforan'Andriamanitra izany. Ary tena hanjakana ny fitiavan'Andriamanitra, ary izany fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izany dia tao anatin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Eto dia manohy Paoly satria betsaka ny toe-po mety hateraka izany fanambarana nataon'i Paoly izany. Dia misy karazana fanontaniana 4 no iarahantsika jerena, ary ao anatin'izay dia hijery fampitandremana isika, ary hijery ihany koa hoe inona tokoa no mbola fahamarinana avoaka ny soratra masina izay voalahatra ho antsika androany. Ny fanontaniana voalohany hitantsika eo amin'ny 1:1 dia mametraka fanontaniana Paoly, manao hoe koa inona ary ny tombony ananan'ny jiosy, ary inona koa ny soa azo avy amin'ny famorana. Dia mamaly Paoly mazava be ny ao amin'ny 1:2 hoe tena betsaka ny tombony ananan'ny jiosy. Tena nanatombo ny jiosy tamin'ny nandraisan'ny tenin'Andriamanitra mivantana avy tamin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny mpanompony dia Mosesy izany, teo tendrombohitra Sinay, Exodosy 15:20 sy 20. Tamin'ny ony nandraisana ny didy 10, nandraisana ny lalàna. Ary tsy nomen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra izany, fa tena nomeny an'ireo ilay olom-boafidiny, ilay firenena voafidiny, dia ny firenen'Israely izany. Tena tombony ho an'ny jiosy, ary nampiavaka azy teo anatrehan'ny firenena naneran'izao tontolo izao, izany fanoloran'Andriamanitra azy mivantana ny teniny izany. Ary fantatsika fa raha ny didy 10 ny jerena dia tena Andriamanitra mihitsy ny nanoratra azy tao amin'ilay vato fisaka. Ary ny tombony faharoa ihany koa dia ilay Mesia nampanantenain'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy zanany izany, dia avy amin'ny taranaka jiosy. Manamafy izany fa tsy niova tamin'ny fitiavany, tsy niova tamin'ny fampanantenany Andriamanitra, satria Jesosy Kristy koa ilay zanany dia teraka jiosy. Tena nanatombo arak'izany ny jiosy. Ary ny Jaona 4:12 dia mbola mampahatsiaro antsika fa ny famonjena dia avy amin'ny jiosy. Moa tsy izany koa va no nataon'Andriamanitra ho fifanekena tamin'izy nifidy an'i Abrahama ho rainy mino. Nampananteny indrindra Andriamanitra tamin'izany fa avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Izany hoe tena nanatombony ny jiosy ary tena tao anatin'ny fon'Andriamanitra mandrakariva hoe firenena voafidiny ny jiosy. Ny zavatra tiany Paoly hisariana an'ireto jiosy reto anefa tamin'izany fotoana izany dia ny hoe aiza ho aiza ny fanehoana fitiavana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna. Satria tiany Paoly naverina tamin'izy ireo fa raha mitsara ny hafa izy dia tokony hijery ny fankatoavana ny lalàna nefa. Tokony hijery ny fanajany an'Andriamanitra ao anatin'izany fankatoavana ny lalàna izany. Arak'izany tena mbola tian'Andriamanitra ary namafisiny Paoly teto fa tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra ny jiosy. Ary koa tena nanana tombo ny jiosy manoloana ny hafa firenena.
Fa momba ny famonjena kosa dia efa natolotr'Andriamanitra ho an'ny jiosy sa ho an'ny hafa firenena ny fandraisana ny famonjena. Ny fanontaniana faharoa izay hitantsika ihany koa ao amin'ny andinin'ny 7 ary nananany Paoly fanazavana ihany koa teny aminy hoe raha ohatra ka nisy jiosy tsy nino moa ny tsy finoana va dia ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Eto dia mamerina amina endrika anankiray izay hita ao amin'ny fiarahamonina dia ny fifanekena ifanaovana olona roa na ifanaovana antoko anankiroa. Dia ilay endrika ilay fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary nataon'Andriamanitra ho an'ny taranany. Tahaka ny contrat. Ny fanaiky Andriamanitra ary nanome fampanantenana ho amina zavatra iray dia ny hoe ho amin'ny Abrahama, avy amin'ny taranaka Abrahama no hitahiana ny firenena rehetra. Andriamanitra nandritry ny taona maro dia nahatoky. Fa raha hitantsika ny tao anatin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely dia mandrakariva izy dia nihodina tamin'Andriamanitra, nanota tamin'Andriamanitra. Ary antsika mpiara-maki ny Baiboly manokana, raha ny zavatra nijerentsika tamin'iny herinandro iny ny amin'ny tantara tao amin'ny Nomeria, dia hitantsika mihitsiny fa Andriamanitra mahatoky fa ny olona tsy nahatoky. Hitantsika izany nata tamin'ny tantaran'ilay mpisafitany ny rahana ho an'ny Kanana. Hitantsika izany tamin'ny tantaran'ny Arona sy Mosesy ary Miriam. Ny olona tokoa ny miova, ny olona no manapaka an'ilay fifandraisany amin'Andriamanitra. Ny olona no manapaka an'ilay fifanekena nataony tamin'Andriamanitra satria nanota. Fa Andriamanitra kosa tsy miova. Satria Andriamanitra marina izy. Andriamanitra tsy mba mandainga izy, tsy mba olona Andriamanitra ka handainga. Fa Andriamanitra no mitana ny teny nomeny mandrakariva. Ka noho izany, raha ny olombelona na raha ny jiosy izay nifanaraka taminy, izay nandray ny teny fampanantenana, nandray ny nanaova ny fifanekem-pihavanana no nanapaka izany fifandraisana izany, izany akory tsy midika. Ary fantatsika loatra ao anatina fiaraha-miombonantoka na ao anatina fifanekena anankiray, izany akory tsy midika hoe le ankilany koa dia tsy toetra amin'ilay fifanekena. Izany hoe Andriamanitra manoloana izay mety fialantsika amin'ny fifanekem-pihavanana izay natolony dia Andriamanitra tsy miova. Amin'Andriamanitra izany tsy misy hoe tapaka ny contrat na hoe foana ny zavatra rehetra voalazan'ilay fifanekena. Satria voalazan'ny Salamo 119:4 Andriamanitra marina izy. Mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa mananady. Izany hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra mitana ny teny fampanantenany. Ny fanontaniana manaraka izay hitantsika ao amin'ny 5 kosa dia toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Ny fiheverana toy izany dia toa endrika faniratsirana mihitsy an'Andriamanitra. Ary miteny mihitsy Paoly eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 5 hoe miteny araka ny fanaon'ny olona. Sanatria izany. Izany fiheverana toy izany dia manimba sy te handrodana mihitsy ny mahatsitoa an'Andriamanitra. Ary toa hanafoana ny fahefan'Andriamanitra ho mpitsara an'izao tontolo izao. Andriamanitra nefany tsy mila an'izay mety hoe fahamarinantsika na tsy fahamarinantsika. Fa ireny tsy fahamarinantsika ireny mihitsy ny maneho miharihary. Fa Andriamanitra dia mahitsy. Andriamanitra dia masina. Ary tena fampitandremana ao antsika ny fahasahisahiana foana mampiasa anaran'Andriamanitra hanamarinana ny fanao ratsy izay ataontsika. Ary misy tokoa ne izany eo amin'ny fiarahamonina. Misy olona toa sasa foana mampiasa ny anaran'Andriamanitra na sasa foana mialoka
ao anatina fivavahana ho fialokalofana amin'ny ratsy. Halan'Andriamanitra ny fahotana satria masina izy. Ary tsy mila ny fahamarinantsika na tsy fahamarinantsika olombelona izy ka hoe izay ny ahatonga azy ho marina na tsy ho marina. Tsy, satria Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra l'Andriamanitsika. Arak'izany, na manahoana tokoa mety fahalavon'ny jiosy tamin'ny tsy fahamarinana, dia Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra mitana ny teny fanekeny. Ary izany rehetrarehetra izany mandrakariva dia mampibaribary ny fahamarinan'Andriamanitra. Mandinitena angentsika manokana. Manahoana tokoa ny fiainantsika? Manota isika? Manao izay tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa satria Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia maharo-po. Rehefa miverina aminy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, dia ambarany hoe voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Izany hoe Andriamanitra dia mamindra fo. Andriamanitra dia mahame mandrakariva ny teny fampanantenana hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy. Ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andriamanitra dia mbola manamarina mandrakariva tokoa izay rehetra miverina aminy. Izay rehetra mibebaka aminy dia andray tokoa izany famelan-keloka izany. Izao anefa ny mila tsaroana. Ary hitantsika amin'ny fanontaniana fahefatra izay navoakan'i Paoly ny 7:9 izany. Ny mila tsaroana dia izao hoe tsy misy ilan'Andriamanitra izay mety fikasako mba hampibaribariana na hampiariariana ny fahamarinany. Izany hoe misy olona manana fiheverana fa hoe raha nandainga dia izay laingako izay mihitsy no nampiakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Izay zavatra tsy nety nataoko izay no nampiariariana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mieritreritra ilay olona rehefa avy eo ao anatin'izay fahadiso-keviny izay hoe dia koa maninona ary ihany mbola voaheloka ihany. Maninona ary ihany mbola voatsara hoe ho mpanota ihany. Andriamanitra Andriamanitra tsy toa azy. Dia afaka maneho ny voninahiny sy mampamirapiratra ny fahalehibiazany amin'ny fomba rehetra. Ka tsy hoe ny fahotako na ny laingako na ny tsy fahamarinako no asehoko mba hampibaribariana ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy toy izany Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra maka halahota. Andriamanitra masina. Ary ny andrasan'Andriamanitra antsika nefa ao anatin'izany rehetra izany dia ny iverenana aminy. Tsy hanararaotra ny famoram-panan'Andriamanitra hitoerana amin'ny ratsy, fa kosa ny hananana fo torotoro, ny hananana fo feno fanetretena, fo miaiky eloka, fo miaiky fahotana, ka miverina aminy indray. Ilay Andriamanitra fitiavana dia mahafantatra fa tsy misy marina na dia iray akory ara. Kanefa araka lehibe ny fitiavany sy ny fahasoavany dia mamindra fo Andriamanitra ho an'izay rehetra tena mibebaka sy miverina aminy tokoa. Ny etỳ ampamaranana ary dia mila tsaroantsika mandrakariva fa marina Andriamanitra, masina Andriamanitra, ka noho izany mila mitandrina isika tsy hanararoatra izany famindrapon'Andriamanitra izany. Fa kosa tena hiverina amin'Andriamanitra aneho ny fitiavana azy amin'ny fankatoavana, amin'ny fahitsiana, ary amin'ny finoana sy fiaikena fa Andriamanitra mitana ny teny fampanantenana izy. Andriamanitra tsy miova izy omaly sy anio ary mandrakizay. Ary mbola manome fampanantenana ho an'ny olona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy dia handova ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra miverina amin'Andriamanitra ka mandray ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, na jiosy izy na jentilisa, dia handova ny fiainana mandrakizay. Ho tonga olom-baovao ao amin'i Kristy. Ary mila tsaroana ihany koa faharoa dia izao hoe
marina Andriamanitra, ary raha mitsara Andriamanitra dia hitsara amin'ny fahamarinana izy. Mahafantatra ny olona tsirairay izy, ny zavatra fantany, ny fiainany, ny fahalalana rehetra efa ananany. Ka Andriamanitra tsy mba tsy marina izy, fa tena Andriamanitra marina ary mitsara ny olona amin'ny fahamarinany. Izay no Andriamanitra azy. Dia ny fanahin'Andriamanitra hiasa manan-kerindray ao anatin'ny fosiny fanahintsika, ka manoloana ny fiheverana maro isan-karazany izay misy eo amin'ny fiarahamonina, izay misy ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao, izay isian'ny fandeferana be loatra, indrindra amin'ny tsy fahamarinana, dia mila avoitra antsika mandrakariva ny fahamarinan'Andriamanitra izay voambara ao anatin'ny teniny. Noho izany, tena mila mifototra mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Satria izay rehetra nambaran'i Paoly tao anatin'ity Romana ity dia no hamarininy mandrakariva avy amin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia ny soratra masina izany. Dia ny fifankazarantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mandrakariva ihany koa no hitomboantsika amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao indray izahay ny amin'ny teninao. Misaotra satria nampatsevinao anay fa Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao, miteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao ary mampatsiaro anay ny teninao, fa mitana ny teny fanekena sy ny fampanahitenana izay efa nataonao hatramin'izay ianao. Misaotra anao izao ny amin'izany. Satria na dia mpanota, tsy mendrika, tsy marina izahay dia ianao manamarina anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Raha toa ka tena miaiky sy mifona eo anatrehanao izahay. Andriamanitra, ampianaro izahay, anetry teny eo anatrehanao, ka tena hiverina aminao tokoa manoloana ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahatanteranay. Tompo, mivavaka ihany koa izahay, manoloana ny fomba fisainana maro be amin'izao vanim-potoana iainana izao. Toa manamarina ny tsy marina. Tompo, ampianaro izay hiverina amin'ny teninao. Ampianaro izay hitombo amin'ny fifankazarana aminao tsy toa, hahitana fiadanana. Ampianaro izay Andriamanitra. Tena hianatra hahatakatra koa ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra satria hitanao ny etaeta ao anatin'ny fonay, dia ianao hanampy anay ao amin'ny zavatra rehetra. Dia mitahindra anay amin'izay rehetra noraisinay androany tamin'ny alalan'ny teninao. Dia ny anaranao Jesosy Kristy tompona metrahanay izany vavaka izany. Amen.